PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni fampalalam Vaovao. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. L'Ulchanao ni fampalalam Vaovao. Vonina ny tondra ny anjara brikiny amin'ny fanatontosana ny fividiana ny Frantsa hoy ny mazovoany androany. Andrasana amin'ity taona ity ihany koa ny fanohizana ny fifambidiniana eo amin'ny firenena roa tonta mahakasika ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana raha ny fanazavana. Miantoka ny fampandrosoana ny firenena ny fametrahana ny fitsinja ra-pahefana tena izy ny Front National ny anto. Malagasy miara-miaingana maly ny fanontaniany vahoaka atao mananjary mahakasika ny olana misy eto amin'ny firenena. Ny fitsinja ra-pahefana izay isan'ny vahaolana amahana ny olana ara-tsosialy tsy toe-karena. 7 ireo olona tsy hita popoka vokatry ny rivodoza tseny izao manerana nosy amin'izao fotoana izao. Raha mijanona 3 ireo namony ainy. Efa mizotra tsikelikely mivoaka morontsiraka ny rivodoza ankilany ary tsy mbola hisy amin'ity herinandro ity ny fiforonana rivodoza vaovao. Olona 7 azo ny Mayotte ny tsokosoko no sarin'ny zandary tao Jamanjary ka ny 2 amin'ireo mpikarakara ny fandianana. Olona 5 hafa mpanendaka sy mpanao sito mahery ihany koa ankilan'izay no sarina ary olona 2 hafa mpiara-miasa amin'izy ireo no mbola karohina amin'izao fotoana izao. Any ivelany naneho ny fahavonona ny ara-iasa trany i Allemagne sy la Frantsa araka ny nisongadina nandritra ny fankalazana ny 70 taona nisiany ny fiara-miasa ny roa tonta. Hojerena ihany koa ny fandraisana anjara n'izy ireo amin'ny fanampiana ny firenena mpikambana anatin'ny vondrona Europiana. Ny antsy prianjay. Migadony indrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahitalavitra kolo atena ny araba ary manasa anao ihany koa anjony fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny fiomanana amin'ny fividianana amin'ity taona ity no ndeha isantarantsika ny fampalalam-baovao any Androany. Naneho ny fahavonona ny tondra ny anjara brikiny amin'ny fanatanterahana ny fividianana eto Madagasikara la Frantsa araka ny nambarany masovoany tamin'ity Androany ity ary miandra ny fifampidiniana amin'ny tompon'andraikitra malagasy. Momba ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana kosa indray andrasana amin'ity taona ity ny fanohizana ny fifampidiniana eo amin'ny firenena roa tonta hoy ity diplomaty Frantsay ity. Miandry ny fiaonana amin'ireo ambaratonga mahefa misana ny fifidianana ny Frantsa ary naneho ny fahavanonany anoana ny Madagasikara amin'ny fanomanana ny fifidianana. Tsisy ny fijabahana amin'ny raharaha anatin'ny firenena malagasy fa hojerena ny zotra-pifidianana rehetra amin'izany raha ny fanazavana ny masivon'ny Frantsa androany nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety teny Ivandry. Ni ingérence ni indifférence, ça veut dire quoi? Tsy mitsabaka fa manara-maso izany hoe tsy miditra amin'ny raharaha anatiny la Frantsa mijanona ho an'ny vahoaka malagasy ny fisafidianana izay ho filoham-pirenena raha ampitso. Izay dia tena zava-dehibe fa raha maso kosa satria ny dingana sy ny zotra-pifidianana dia jeren'ny vondrona iraisam-pirenena satria zava-dehibe ny zoran'izany atsakany sy andavany. Ny rariana dia ny ahafahan'ny vahoaka malagasy maneho ny safidiny ankalalahana ary ho safidy io mba ho ekeny rehetra. Ary amin'ny volana Janoary 2022 raha araka ny voalaza ho amin'ny faran'ity taona ity no anatanterahana ny fividianana. Vonina izay fampidinika amin'ireo rafitra malagasy ahitana no amin'ny fomba ahoana no ahafahanay mitondra ny anjara brika. Tsy ny resaka tohana rabola ihany no zava-dehibe amin'ny fividianana fa io ihany koa ny endrika hafa ahafahana manomana ny fividianana. Bien autre à la préparation d'une élection. Ankoatra izay momba ny toy ny fiaonana eo amin'ny délégation malagasy sy Frantsay momba ny raharaha Ilzay Pars tokony hitohy amin'ity taona ity ny fifampiresahana raha ny fanazavana ary vonona ny firenena Frantsay. La France est prête à cette discussion, à ce dialogue. Vonona ny Frantsay amin'ny fifampiresahana io. Fantatrareo tsara fa ny irinay dia anisiny ny fandrosoana miaraka. I Madagasikara miaraka amin'ireo nosy ohatra lohahevitra azo resahana fa eo ihany koa ny sehatra siantifika, ny fikarohana, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fiarovana ny fahadranomasina.
momba ilay fandrosoana miaraka dia tsy idirako aloha ny fifampiresahandreo tompon'andraikitra ambony fa tsara ho fantatrareo fa voatsihely zay no voatendry na mahazo voa momba ny fifandraisana ty amin'ny ranomasimbe indianina izay azo lazaina ho lehiben'ny delegasiona frantsay fa marihako fa anjaran'ny tompon'andraikitra malagasy frantsay no manapa-kevitra sy midinika any frantsa satria raha ny tokony ho izy dia any frantsa ny tokony hanatanterana ny fivoriana amin'ny fomba toy ny sy feno fahamatorany En France, parce que atreto tsy mbola voafaritra ny fotoana isian'ny fionany amin'ny tompon'andraikitra malagasy sy ny mpiara-mombonantoka amin'izay fanomanana ny fifidianana izay tsy nahinom-peo ihany koa ny tompon'andraiki-panjakana malagasy hatramin'ny niemorany dinika teo amin'ny firenena rotonta amin'ny fitakena ireo nosy malagasy raha ny mpividianana izay fa raha-pirenena kosa indray dia miantoka ny fampandrosoana ny firenena ny fametrahana araka ny tokony ho izy ny fitsinja raha-pahefana tena izy eto amintsika hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy namala ireo fanontaniany ny vahoaka atao mananjara mahakasika ny olana misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoan'izao ny fitsinja raha-pahefana izay vahaolana lehibe ahafahana mamany olana eo indrindra eo amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena raha ny fanazavany Henri Florion raha nyrehetra mahalala fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitiatanandrara-panjakana eto amintsika ary tsy mamala ny tena filan'ny mponina eny fotony ihany koa ny ankamaroany tetikasa sy ny fandaharana asa apetraka ny mpitondra isan-tokony antondray lehibe mahatonga izany tsy fametrahana araka ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy ajo Andriana Narvelo nandritra ny fitsidiam-paritra izay nataony tao andrenivohitry ny komina Mananjary ilaina fianonany any fotony izay malala ny olana tena misy ny fametrahana tetikasa maro samihafa sy ny fanatanterahana izany mba hiteraka fampandrosoana iray amin'ireo foto-kevitra ijoroany antoko malagasy miara-miaingy hatramin'izay raha teo ny fametrahana izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay izay ny antopisiny antoko malagasy miara-miaingy miady ny ametrahana tena fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara ary tsy vitan'ny fitsinjaram-pahefana tena izy fa ny tena ampiarana ara-bakteny izay voalaza ao anatin'ny toko-dalàna rehetrarehetra ao no hoe fitsinjaram-pivondrom-bahoaka paritra mahefa raha toko amin'ny teny frantsay le izy dia autonomie administrative et financière des collectivités territoriales décentralisées raha mbola hitarina izy dia hoe autonomie communale autonomie régionale zay mahatsapa fa rehefa tsy mipetraka io fitsinjaram-pahefana io dia tsy afaka arosarotra ny mampandroso any Madagasikara ka ny ahafahana manatanteraka an'izay politika mpampandrosoana izay rehefa tsy herona le olona aty rehefa tsy mena fahafahana izy aty fotony aty dia sarotra zany tsy andeha mihitsy i Madagasikara no mafitsy ny fanomezana fahefanany eny fotony amin'ny alalan'ny vola sy ny fampitaovana no ahafahana mametraka ny fampivoarana sy ny fampandrosoana miankina amin'ny zava-misy any amin'ny faritra tsiraray eto amintsika na amin'ny lafiny ara-toe-karena izany na amin'ny lafiny ara-tsosialy nandritra ny famelabelara-kevitra izay nataony tao Mananjary ihany koa no nanararaotan'ireo vahoaka nametraka fanontaniana izay manetikitika azy tamin'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy no mpana ny ankamaroany fanontaniana tamin'izany ny lafiny famahana ny olana ara-tsosialy ny fisondrotry ny vidim-piainana ary ny fiainan'ny antoko amin'ny ankapeny na itsy avy hatrany ihany koa ny valim-panontanian'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy tamin'ireo fanontaniana ireo aina moa ny volana dia maro ny fandehan'ny volana eto amin'ny tanàna indrindra ny ireo filoha firenena rehetra dia voafidevana dia misy hoe rasy jirotsy akory fa ny mpamodidina anaty mpiaradia aminazy ny tena manahirana anay vahoaka tompony andraikitra foana ianao izay raha misy tsy mety ny atao ary izay ny fampitaizana atao anatin'ny antoko fantatro be ny tanàna fantatro ny amera teo rehefa misy tsy mety dia izy ny tompony andraikitra fa tsy hoe le fiasa ry no tsy mety rehefa tsy mety le manodidina anao azonao asorona fa tsy hoe rehefa tsy misy zatra tsy mety dia hoe zany tena miasa fa le olona nitendrenao hoe tsy manao nininona dia tsy esorinao dia ozy ianao hoe zany tsara fa izy ny ratsy pretsy kombakomba ny anaran'izany isan'ny nalaza tato anatin'ity faritra ity ny finanana vodovia vokatry ny mosary zay ny antoko malagasy miara-miaingy raha ohatra manana olona ilatsaka ho kandida ho filoham-pirenena ka tonga ao anatin'izay hoe fahefana zay manana vahaolana hoentina mahana an'izay marary ny vahoaka ty amin'ny faritra vatovavy zay ve nareo resaka ny mosary resahana teo efa nilazaina teo
hoe ahoana moa no mamosary eto Madagasikara nefa ny rano misy a, ny tany misy a, ny arenakibony tany misy a, dia ahoana no mbola mosary ny olona fa raha ireo arena ny Madagasikara ireo a tsara tantana ary mangarara ny fitantanana azy a tsisy zany mosary zany eto Madagasikara fa mahatonga ny mosary eto a dia ny arena ty fireneny ty a dia olona ray roa telo efatra dimy ihany a no misitraka azy. Santionany tamin'ny fanontanian'ireo vahoaka tao Mananjary sy ny valim-panontaniana nataon'ny Front National ny antoko malagasy miaramiainga ireo fa isan'ny anontaniany maro ihany koa ny mahakasika ny fiampinan'ny antoko sy ny mety ho firotsahanko fidiana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Farany ilaina ny fahaizana mitantana ny harem-pirenena sy ny fampiroboroboana ny lafin'ny fitrandrahana ary ny famahana ny olana eo amin'ny raharam-pirenena amin'ny ankapiny. No antanterany antoko fa ny fitsinjaram-pahefanatena izy no vahaolana ahafahana mitondra fampandrosoana eto amintsika. Fa tafiakatra 720 ireo olona tsy hita popoka vokatry ny rivodoza hatreny izao manena nosy amin'izao fotoan'izao. Araka ny tatitra farany voaray mahakasika izay raha toka mijanona hotely kosa ireo namony ainy. Mitombo ankilan'ireo olona trabona noho ny fiakaran'ny rano na izany na zany efa mizotra tsikelikely mivoaka morontsiraka. Ny rivodoza amin'izao fotoan'izao ary tsy mbola isy aloha amin'ity herinandro ity ny fiforonana rivodoza vaovao Ilary na Soniainy. Ny ampivaly indray izany hoe tafiakatra 720 ireo tsy hita popoka vokatry ny rivodoza Chenezo manerana nosy amin'izao fotoana araka ny tatitra farany navoaka ny BNGRC androany. Mijanona hotely ireo namony ainy ary misy 727 sy R7 ireo trabona izay ahitana tokantrano misy res 304 misy 430 sy 307 ireo olona amina tokantrano 720 sy 2 no nafindra toerana 5 sy 705 ireo toerana dibo-drano raha toka 120 sy 200 ireo simba teraka. Mahakasika ny fivoarany rivodoza any amin'ny faritra Menabe, andalana mivoaka ny morontsiraka isen'izao amin'izao fotoana. Ia mafy ny heriny saingy tsy ahina hitondra fahavoazana ho an'ny faritra andalovany. Na izany aza mbola manakery ny filazana fisiana rotsakorana betsaka manerana ny nosy, indrindra ho an'ny faritra Boeny, Betsiboka, Melaky, Vatovavy ary Analamanga. Ny mahakasika ny rivodoza tseny izao ngamba zao andalam-pivoanany morontsiraka izy zany zao any amin'ny faritry ny Menabe, ny distriktany Morondava zany tena ivoany amin'izao andalam-pivoana izy amin'izao fotoana fampiresahana zao. Ny mety ho akony dia mbola mipetraka aloha ny rotsakorana. Tombanana ihany koa izy dia somary mahazo hery kely izy alohan'ny ivoany an-dranomasina zay raha hitantsika amin'ny sary zao zany zao izy aty amin'ny manodididina ny distriktany Morondava aty ny ivony dia rehefa mivoaka izy somary mihamafimafy kely ary vokatr'izay dia mety hahazo rivotra ihany ny faritra ny Menabe sy ny morontsiraky ny Melaky iny zany. Fa amin'ny ankapobeny ihany koa rehefa mivoaka izay izy dia somary mihamana lavitra ny morontsiraka moa zany mazava azy dia vokany mety miverina maina tsikelikely amin'izay zany ny andro ao anatin'izay. Noho ny fisiany rotsakorana betsaka izay mety hampiakatra ny rano, miato ny fampianarana ho any ambaratonga fototra, préscolaire hatramin'ny T5, ho an'ny Sisiko Antananarivo renivohitra ho an'ny Rapitso sy Alarobia fa 5 ny volana Janoary izao. Mitohy kosa ny fampianarana ho an'ny ambaratonga faharoa sy ny ambaratonga fahatelo. Miato avy hatrany ihany koa ny fampianarana ho an'ireo faritra atahorana Isloza. Voakasika izany avokoa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, miankina fiovan'ny toetrandro ny fiovan'ny fanapahan-kevitra araka ny tatitry ny komity fotony eto Antananarivo renivohitra. Ankilany tsy mbola misy ny fiforonany rivodoza vaovao ato anatin'ity herinandro ity araka ny vinany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro hatrany. Tandrifin-drahona mety harankotrika noho izany no andrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro manaraka. Takaitra navelany rivodoza avokoa zay fa fahasamban-dalana kosa indray. Dia nahato avokoa ny zotra mampitohy an'Antananarivo amin'ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-9 amin'izao fotoan'izao. Fa napahan-kevitra noraisin'ny tompon'andraikitra teo anivo ny tompo-piantsona ny taksi borosy eo Andotapenaka. Manoloana ny fahatapahany lalana eo amin'ny PK 402 sy ny PK 484 amin'izao fotoan'izao. Daniela Mino Arso. Ankoatra ny zotra mampitohy an'Antananarivo maheva-tanàna, nahato avokoa ny zotra mampitohy an'Antananarivo amin'ny lalam-pirenena faha-4, Antananarivo Mahajanga sy ny lalam-pirenena faha-9, Antananarivo Atsiranana, miainga eo amin'ny tompo-piantsona ny taksi borosy eo Andotapenaka, noho ny fiakaran'ny rano izay nahatonga ny fahatapahan'ny lalana eo amin'ny PK 402 Andranomamy sy ny PK 484 commune Kazimborona. Hatreto aloha zany zao dia presque noly rotsakorana dia saika taraina. Eto aminay daholo presque ireo mpandeha na ny mpamily
amin'izay hoe faratsiany lalana amin'izao fotoana zao moa zany zao a dia tsy afaka mandeha mihitsy ny zotra ny RN4 sy ny RN6 izay miala eto amin'ny karamakendo tampenaka akoatran'ny maheva tanàna zay aloha zany satria le fatapahana anankiroa hitako hoe sarosarotra ny resaka hoe transportement dikan'izay a tsy possible mihitsy zany ny sina hoe zotra mandeha aloha zany zao raha izao tsika miteny zao mandrapa verina amin'ny laoniny amin'ireo lalana tapaka reo vokatra izay tsy fisiany zotra mivantana mampitohana Antananarivo amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina izay voatery miampita taxi brosy Europandeha rehefa tonga ao maheva tanàna ka manatomby ihany koa vokatra izay ny sarandalana alohan'izy ireo miankina amin'ny toerana hodinina. Tsaly be le olona avy aty Antananarivo satria tapaka ny lalana mandeha tongotra aloha zay vao misy tôbila indray mifre lasa miakatra be 5 sy 4 alina lasa 3 alina zao maheva tanàna dia miala eo indray 5 sy 4 alina maka. Zaho zany dia ho any Antsy fa mijanona maheva tanàna dia eo indray zany no tady tomobile makany Antsy satria ny lalana tapaka maheva tanàna. Raha lalana tsisy tapaka zao dia eo amin'ny adiny 240 fa amin'izao lalana tapaka zao dia mbola tsy fantatra mihitsy hoe nafiry tonga. Ny frais zao ohatran'ny andehanana maheva tanàna zao zany aloha 30 000 ariary zao ny frais andehananay zao. Maheva tanàna makao Antsy zany zao satria zay manao tapadalana zany zao satria tsisy direct noho ny lalana tapaka dia maheva tanàna eo Ambondromamy zao 10 000 ariary dia Antsy Ambondromamy makany Antsy zany eo amin'ny 30 000 ariary. Intelo miampita zany vao tonga andro amin'izao lalana tapaka zao. Raha tokony 55 000 ariary zao ny frais dia miakatra be mihitsy. Ankoatra ny fatapahany lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina, isan'ny manahirana ny mpitatitra ihany koa amin'izao fotoana ny lalam-pirenena faha-2, ny lalana mampitohana Antananarivo Toamasina izay manatombo adiny 5 noho ny teo aloha ny fanazavana. Lalana aloha zany tena ratsy. Mety hoe miala amin'ny enina ianao dia amin'ny 6 ianao vao tonga atiko ny Antananarivo. Mbola ampininy amboteiazy zany. Raha miala eto Antananarivo zao anao manomboka etsy Ambomahitsy tonga any Moramanga zany alainao adiny 5 nefa lalana 111 km tokony ho adiny 2 io zany nanaovanao an'izay adiny 2 sy fefany eo na adiny 2 sy sasany eo. Izy rehetra zany zao fa saika hoe ratsy daholo ery afaka amin'ny Moramanga indray zao amin'ireny andasy be reny misy patinazana camion foana be lavaka be zay eo dia miala eo indray ianao dia any Abrika Ville indray ataonao adiny 3 zany na adiny 4 tamatavy. Ivona, Antony iray manimba ny lalam-pirenena eto amintsika ny tsy fisiany ny entretien courant sy ny entretien périodique. Ny fandoavana ny volan'ireo karazana entretien roa ireo izay atao amin'ny alalan'ny fond d'entretien routier, izany hoe ny vola azo avy amin'ny station de service no arotsaka avy hatrany amin'ny caisse ka andoavana ny panneau lalana. Olana eto amintsika tsy tapopoka ny lalan'io fond d'entretien routier ampiasaina amin'ny fanaovana entretien io raha ny fitarainan'ireo mpampiasa lalana. Fa tsy mba andalana amin'ny lalam-pirenena faha-2, faha-efatra sy faha-enina ny tena voaresaka betsaka tao anatiny ny fanadihadiana iny. Fa maty andalana ihany koa ireo marary noho ny faratsiany ny lalam-pirenena faha-170 amin'izao fotoana izao. Hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Fandriana tapaka ihany koa raha ny fitarainana voaray ny lalana mampitohy ny commune Ambonivohitra Fandriana sy ny commune Marina Avaratra izay mpamaty sakafo ny mponina eo anivon'ny distrika. Isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika nandritry ny fampielezan-kevitra ny anamboarana ny lalam-pirenena faha-170. Saingy hatreto tsy misy ny fanamboarana miaingana kely aza. Betsaka ny voka-dratsy ateraka izany eo amin'ny sosialin'ny mponina. Ohatra amin'izany hoe maty andalana ireo marary. Tany amin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra no niresaka mahakasika izany tokoa ny filoham-pirenena. Fa raha mbola tsy nilavina mihitsiny hoe tsy atao ny RN41 dia mba te hanao antso izahay hoe raha mba azo atao re tompoko izao no fotoana tokony hijerena ny hanamboarana azy amin'izay satria tena ao anatin'ny faharatsiana izy. Ny marary maty andalana, ny mpampiasa fiara miferinaina satria dia ny vidin'ny piesy koa tsy moramora raha toka mandeha lalan-dratsy tahaka an'io. Mandositra anay ny opérateur économique samihafa satria tena ratsy ny lalana mandeha makany ary zary lasa ho distrika mitoka-monina io raha mbola mitohy izao fahasimbany izao. Ambety tenin'ny mpitondrany hoe tsy misy distrika mitoka-monina eto Madagasikara, tsy hita taratra izany ankehitriny. Ary toa adino tanteraka ny distrika ny Fandriana raha ny fitaraina ny Navoray. Manao antso avy tompoko satria mba maharary ny ainay ihany ny mahita hoe
misy vonjy ranovaky na misy atao hoe traitement d'urgence atao amin'ireo lalam-pirenena samihafa izay voanavoaka voavetivety anefa dia tsy mba hita soritra ao anatin'ireny ny lalam-pirenena fa 170 izay fananaovana fitarainana maro hatramin'izay. Eny ny lazana mandrakariva ngay hoe miandry fandaminana fa dia niandry ihany saingy efa tena ao anatin'ny fotoana tsy ahazakana intsony. Tsy voa ao anatin'ny fotoana ny orana tahaka izao ngay no mitaraina fa efa hatramin'izay ary efa nitsinjo izao fotoana ny orana izao hoe mba tsy hiaina izao intsony amin'ny orana manaraka dia aleo mba vitaina ny lalana. Fiangaviana avy amin'ny vahoaka ny distrikan'ny Fandriana izao entina izao. Ankoatra ny lalam-pirenena fa 170 tapaka ary tsy azo ale intsony ihany koa ny lalana mampitohy an'ny kaminina ambonivohitra Fandriana sy kaminina Miarina Avaratra. Kaminina miisa 4 no ampifandraisiny io lalana io izay miainga eo a Fandriana, miazo amin'ny kaminina Tatamalaza, ny kaminina Miarina Avaratra, ny kaminina Betsimisôtra sy ny kaminina Soanakambana. Ireo kaminina ireo anefa no mamokatra ka mamatsy faritra maro. Ajanontsika vetivety eo ny makasika izay fa tapahan-dalana ireny izay santionany amin'ireo lalana mety voakasika izao rivodo izao fa mety maro. Lalana mety voakasika izay fa tapahan'izay amin'izao fotoan'izao fa ivena ao anatin'ny ako ny fandalovany rivodo sika ao anatin'ny Vaovao manaraka ity. Sahirana mitady toerana amin-drana ireo mponina Trabona noho ny fiakaran'ny rano ireo tompon'andraikitra. Ao amin'ny Fokotany Ambody Voanio, commune ambanivohitra Anjanazana amin'izao fotoan'izao ny rano ao an-toerana izay mety haharitra hatrany amin'ny 7 andro noho ny atoetany ireo mponina any an-toerana Gaeton Andriatsilavo. Mbola miaina anaty rano tanteraka ny ankamaroan'ny mponina ao Maroantsetra amin'izao fotoana noho ny fandalovan'ilay rivodoza Chenezo. Sahirana mitady ny sakafo hohanina ireo mponina noho ny tsy fahafahana miasa. Tegna sahirana zahay fa rano be. Randay tady randay hoany zay tsy mahita, tsisy laka. Raha hoany ndesin'ny rano, tragno ny tora, ny ronga. Noho ny amarondro toeram-ponenana dibo-drano, sahirana mitady toerana ametrahana ireo trabonany avy eo anivon'ny Fokotany. Ke mbo miankavandriamanam-pahefana mbo hagnampy zay fombelan'izay amin'ny tanàna teto. Ny olo jiaby zay teto menitra ambody tanety agny sintra. Agny zay mandeha milefaka agny ambody tanety agny. Ke tokony ataon'andry zahay fagnampina zay mbo misy tany tokony andeha ilfasanefa tanin'olo. Zay le teny vangavina amin'andry. Ke miangavandre fanjakana mbo fombelany amin'ny tanàna teo fô raha hety fô zahay izy akety mbola tsy be aminazy rano akety nandreke izy. Raha izy be tsara be, fofotsika aketika izy be tsara be. Atreto, commune misy 5, Fokotany misy 7 no efa notsidihan'ireo olom-boafidy ao an-toerana miaraka amin'ireo ekipa ny OMC district sy ny CDGRC no tsinjarainy ireo fanomezana sy fanampiana vonjomaika izay nahitana vary 10 taonina nomena tamin'ny alalan'ny BNGRC. Izany sitraka izany tao amin'ny Fokotany Ambody Voanio, commune ambanivohitra Anjanazana. Ka tsy mavita tanteraka ny zavatra manahirana atsika fa agnatin'izay 200 gony na 10 taonina nomeny ny fitoram-panjakana zay dia misy fifandompinjarana arakaraka ny afotren'ny olo fa raha mijery ny zavatra misy eto zay agnatin'izay ny 10 taonina zay 200 gony zay amiana 70 gony amiana n'ity Fokotany Ambody Voanio ity fa hita fa tegna vao mabe zany ny Fokotany eto. Maharitra hatramin'ny 7 andro vao tena ritra tanteraka ny rano eto amin'ny Fokotany Ambody Voanio. Hoy ireo mponina noho ny toetoetra ara-jeografika ny tanàna. Ny rotsakorana nefa mitohy ny toetrandro omaly sy androany no jerena. Avy any Maroantsetra dia hiazo anambatondra zaka vetivetsika ao anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Maraina teo tokony ho tamin'ny 7:07 minitra fiaramanidina malagasy ray 5 RAR ntsona hoe PA28 ny aéromarine no ny anjera atao akaikina andilana Toby. Ambatondra zaka 5 kilometatra miala ny lara-pirenena fa 470. Raha hiazo any mananara namony ainy moa ny mpanamory antsona hoe Razana Jafy Landry no pilote ny ity fiaramanidina ity mbola tsy fantatra treto. Ny antony nampianjero io fiaramanidina io andeha rahantsika ny fanampanazavana hoeti ny manisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ao anatin'izay. Tena mampalahelo maty le salantondrany aéroplane. Io zany efa nasy confirmation amina officier de police judiciaire atsika avy any Ambatondrazaka. Teraka tamin'ny ameko anareo ihany teraka tamin'ny 4 aprily 2017 izy lalana nangeo alehany dia andeha ho any Mananara
ary ny anjaran'le roplanina dia akaiky ny andilana tomby 10 kilometra miala ny lalam-pirenena. Mamaky amin'ny florina ireo fianakaviana sy ny fianakaviam-be ny fitaterana nabakabaka. Amin'izao fotoana izao mbola tsy etam-pelatanako ny information nataontsika hoe parceller ara ny antony nampianjeran'le roplanina fa latsaka ianareo teo fa PA28 ny marque le roplanina ary any aéromarine. Dia izay ihany koa no hoentsika misendo vetivety anaty doka fohy ny tan'olona mindram-bola eny anivony ireo orinasa mpampindram-bola madinika tamin'ity volana janoary ity eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ny fiainana andavanandro izay mampitaraina ny mponina ny antsiranana amin'izao fotoana izao ampany amin'ny fanadihadiana. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 000 arrières TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. Une voiture détruite. Une voiture qui prend feu. Une panne avec un bébé. Une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Mamena ny araba tombo klasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity dia hiverina ao anatina fiomanana amin'ny fividianana entintsika manokatra an'izay tapany faharoa izay amin'ny tiala ity. Mila fividianana marina sy mangarahara ary ekeny rehetra ny malagasy ho ny teo anivony antoko HVM. Nandritra ny etsika ho fameloma maso sy avaravarana amin'ny sokatra nataon'ny antoko tao amin'ireny vohitry ny fatitra vakina karatra nambarany filohany filopitarika ny antoko HVM tamin'izany fa diso ny filazana fa antoko maty ny antoko HVM izay tarihany Kolo Antsirabe. Vahoaka malagasy mila fifidianana mangarahara tsy mitanily ary ekeny rehetra ny vahoaka malagasy mba ialana amin'ilay hoe tia misy aratra tia misy osoka satria okarahana fa raha vo fifidianana tsy madino no misy ao firenena dia korotana no misy aorinan'izay. Izatsoa ny tady korotana e ary diso be mihitsy le milaza hoe antoko efa maty ianareo porofoy aman'olona porofoy ao alohan'ny rehetra fa antoko mijoro antoko velona ny azo velona. Fifidianana ny vahaolana maharitra amin'ny famahana ny fiainam-pirenena hoy ny mpanidra nasionaly ny antoko HVM Marivra Kotovao. Tsikahatra hoy izy fa maro ireo tsy fanaran-dalàna mahakasika ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy miainga avy any anivon'ny fokotany izay ataony seni ary anisan'ny foto-kevitra lehibe aran'ny antoko HVM ao anatin'ny vondrom-panohitra ny mahakasika ny tsy fahatombanana eo amin'ny fanavaozana ity lisam-pifidianana ity. Zay ho dia raha anay miaraka amin'ny vondrom-panohitra mihitsy io e satria tena mizatra tsy mety mihitsy aho amin'ny fomanaovana tsy manara-dalàna mihitsy fa misaloko-kobanao fotsiny ilay izy raha miteny izy 8 millions na 10 millions dia asadiny fa hoe 3 millions ny namena kara-panondro tonga dia nilatsaka tao e ka nakaiza zany le olona 10 millions tsika taloha hitanareo mizatra tsy mazava dia akoatran'ny vola sy ny fitaovana menan'ny senia zareo nefa manao zavatra baikona fotsiny ve manao zara fa vita ve mampietrehitra zany ary zay mahatonga ny vondrom-panohatra tsy hoe matahotra fifidianana akory fa hoe alao mba mahadio ny fifidianana satria rehefa tsy mahadio ny fifidianana io dia lasa mahatonga ny krizy io efa ny aina amin'ny firenentsika zany ny vondrom-panohatra isan'izany ny HVM dia milaza hoe tsy maintsy atao ny fifidianana fanjakana anie vao tamin'ny 7 efa taona lasa dia mahafantatra fa misy an'ireo fifidianana ireo ohatrany olona vao tapohana izy
ohatran'izy ianao lalana simba io donc tsy tokony mihitsy zany hoe atao resaka hoe zay ny animorana ny fifidianana afaka mbola fampiresy mba farafarasy ny lalam-pifidianana sy manodidina azy iny fampiresahana satria io kosa tsy any fanjakana rery fa ny olona hiatrika fifidianana ary tsika efa mahita fa tamin'ny folo taona lasa ny sasany tamin'ny lany io mety efa lany zavatra rehetrarehetra mety hita ny tombony sy lesiko tamin'io ahoana ny tsy fampiresahana an'izany zany kosa tsy tokony ataon'ny fanjakana didiko fe lehibe zany zany le fampiresahana tsisy resaka aminy hoe petraka amin'ny toerana nahaka ny toerana tsy any akory ny resaka aorian'ny atao fatrivakina karatra dia ny fitsenana ny filohan'ny antoko HVM Erra Jonary Mampianina ho avy eto Madagasikara ny hetsika manaraka izay ho ataon'ny antoko ary aorian'izay dia hanomboka ny fitetezam-paritra. Fa iompana amin'ny fanamafisana ny trakefa ny mpikambanao amin'ny Fédération Nationale Ampitardia randrafim-panarenana ny sehatra ho amin'ny taona 2022 hojerena manokana anatin'izay ireo guide local na Ampitardia ny fotony izay tsy voatery na afetanteraka ny asa fitarian-dia ankoatra amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny anatsarana ny sehatra ny fizahantany indrindra ny tolotra enti Ampitardia no isany tanjona ao anatin'izay fanampanazavana. Dia hatramin'izao zany zao dia nanaiky ny eo anatin'ny fizahantany fanjakana rehetra amin'ny ankapobeny izay voakasika izany fa rehefa manao tsidika anankiray amina toerana sy touristique anankiray dia tsy maintsy misy ny Ampitardia zay obligatoire mihitsy zay le hoe tourisme durable na écotourisme zany hoe rehefa novaina ho lasa sy touristique anankiray ny site anankiray ka tsy navelanao hiasa tsony izy tsy navelanao hiasa hiaza hikapahala andoro tanety dia tsy maintsy misy alternative dia le alternative tsy maintsy mifampandraisana andraikitra andry zareo zany dia le asa dia zay mahatonga an'izy hoe obligatoire dia eo anatin'izay zavatra zay nefa misy an'le service misy an'le produit dia le produit zany tsy vitany hoe mahay an'le toerana le biby zany ianao hoe ary misy an'le biby fa mila hainao hoe ahoana ny fomba hitarianao an'ireo olon'ireo par nationalité satria ireo olon'ireo efa zatra mitondra mpizahantany dia zay le produit zany mila tsaraina ao anatin'ny fitondrana mpizahantany. Olana misy eo amin'ny ministera sy ny mpanakanto amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy isy ny fivoriam-bera ampitso ahafahana manangana ny filakevim-pitantany na vaovao ho ireo mpanakanto ivelan'ny sendika no midata amin'ity androany ity rafitra ity no hanampy amin'ny fanendrena ny taleny no midaka ahafahana mamoaka ny azon'ny mpamorona na ny vola tsy no raisina tao anatiny herintaona io tiana no mitaditra ny Atsipria makasika izay. Tapitra tamin'ny volana Novambra 2022 ny fepitoana fitondrana ho an'ny filakevim-pitantanana. Arak'izany, tsy mandany sy ny fifidianana vaovao ny ho filohan'ny filakevim-pitantanana ireo mpanakanto ivelan'ny sendikara ny fanazavana. Efa lany mandaty tapitra ny fotoam-piasana tamin'ny volana Novambra ho an'ny conseil d'administration ny omda. Noho izany, efa may ny artista noho ny zava-mitranga iaraha malala herintaona tsy nangetaheta foana. Izay no antony mahatonga an'izao AG atao rahampitso eny amin'ny palais de sport manomboka amin'ny 10 ora izao. Tsy sanatria filambanana ty hiady tsy fa fahendrenany mangina. Olombelona iny nefa ny tena ka rehefa tonga any amin'ny kion-dalana tsy maintsy itenenana dia misy fotoana hitenenana. Izay no antom-pisiny izao artista kely araka ny filaza madinika izao. Ankilany mangataka ny sin'ny fitantanana mangarahara ihany koa izy ireo ny amin'ny fandoavana ny tampikarama. Fa izay kosa mahatonga anay andraikitraika ao anatin'ity rafitra ity dia mangataka fitantanana mangarahara zay mikasika ny atsembohanay satria na mameno terrain ianareo na zay mameno boîte de nuit dia samy tsemboka daholo ihany rehefa miakatra eny. Matoa zay nametraka fitokisana ny omda hikarakara hiaro ny vokatra avoakanay na ny foron'ny malomao an'ala izy na ny foron'ny koa manokana dia matoa izay tafiditra ao anatin'ny omda dia mendrika ny fiarovana mendrika ny zoany rehetrarehetra ary tokony misitraka mitovy daholo ny zoany rehetrarehetra ny mpanakanto sy ny mpamorona tsirairay avy. Raha ny tety andro efa mipetraka eo anivon'ny omda tokony ny alarobia 7 ny volana febroary ny fivoriana ara-dalàna hatreto tsy mbola misy ny talen'ny omda ny mpisoliterana azy no mitantana amin'izao fotoana. Andrasantsika eo ny mahakasika izay fivoriam-be sy ny mety ho tapaka ao anatin'izay ary ho tanterina miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany.
Fa nienatra amin'ny 500 ny tahan'ireo olona midram-bola eny anivon'ireo orinasa findramam-bola madinika na ny microfinance tamin'ity volana janoary ity raha ny fanadihadiana izay natao tamin'ity androan'ity raha ny hita ihany koa tsy mahasamy hindrana vola be tahaka ny hatramin'izay ny olona amin'izao fotoan'izao no ny tahotrany amin'ny famerenan'izay vola ny ramizay amin'ny ankabeny olona sainy. Volana manahirana ny ankamaroan'ny malagasy ny volana janoary. Ao ireo efa niomany amialoha, ao ireo tsy afa manoatra fa miatrika izay zava-misy. Isan'ny fomba fanaon'ny olona hatramin'izay ny mindram-bola ahafahana miatrika ny fiainana andavanandro raha ny fanadihadiana natao tamina orinasa mpampindram-bola madinika ny eny izay tany findramam-bola izay. Fa tamin'ity janvier ity zany tena miena hatrany amin'ny 500 mihitsy ny mpindram-bola par rapport tamin'ny décembre. Fa ny hitako zany tanay zany ny olona mindram-bola tamin'ity mois de janvier ity dia resaka ohatran'ny hoe fanamboarana trano, diram-piana, resaka écolage. Ny tena findraman'ny olona moa amin'izao fatany koa fa hoe sarosarotra moa zany ny famerenam-bola amin'izao dia tena samy makabetsaka ilay olona fa eo amin'ny 500 000 ariary, 1 million d'ariary eo zany zao amin'ny zay tena mindramin'ny olona amin'izao. Zany tao hoe sahirana ny vahoaka amin'ilay fiainana misy moa zany en général fa hitako le olona zany hoe efa tsy te hindram-bola raha tsy misy hoe ahoana fomba hamerenana anazy. Efa hitao hoe matahotra zany le olona hindram-bola nefa tsisy fidiram-bola avy eo. Sy nafatany fo sahirana izy amin'ny mois de janvier ity. Ny velatra ny findramam-bola ataon'ny olona tany aloha ny fanazavana. Misy ny mindram-bola ifidianana fiara na moto, anavaozana ny ao an-tokantrano sy ny sisa. Ankehitriny, saika ireo olona anodina vola sy ampitombo izany sisa ny ankamaroan'ireo tonga manantona ireny toerana ireny. Matoa ianao mindram-bola zany alohan'ny investissement tsy maintsy misy olona zany mividy le produit anao avy eo. Nefa raha vitsy lo mividy le produit sarosarotra manao ny andeha mindram-bola be nefa tsy taverinao le izy. Ny zavatra atao aminay koa be da be koa olona mindram-bola fa tsy voatery hoe atao fohifohy zany le fotoana merenana le izy. Dia fahitako anazy aloha maka kely ao anatin'ny fotoana fohy mba ahafahany vita manko io findramam-bola fohy kely io dia afaka maka bebe izy avy eo le voatenetao hoe misokarana ny tsena. Eny en général aloha zany le olona aloha mamerina ihany fa misy ihany kosa ireo zay sahirana dia makaty aminay mba mangataka hoe aloha hevitra kely aloha kely. Mpamboly sy mpiompy, mpivarotra ary ireo orinasa madinika no mandrafitra ny 700 ireo manatitra antota taratasy mangataka findramam-bola amin'ny ankapeny. Isan'ny ilaina ahafahana mahazo antoka fa atafaverina ny vola nindramina ny fanaovana tombana sy kajy amin'ny tetikasa izay ho tanterahana, ialana amin'ny faty antoka sy ny olana samihafa aoriana. Lafomba hafa kosa indray dia tsy ekena ny fisokafan'ny orinasa mpitrandraka fa sy mainty ireo mponina eo anivon'ny komuna. Ankily malinika amin'izao fotoan'izao ireo mponina izay laza fa manahy mafy no mety ho fahasimbany ny tontolo iainana sy no avin'ny taranaka ny antoerana manoloana izay. Gaeton Andriatsilavo. Manoloana ny fanambarana tamin'ny ena majery milaza fa mahantra loatra ny vahoaka ny toliara ka mangataka ny fisokafany tetikasa basy toliara. Manamafy ny tsy faneken'izy ireo ny fisokafan'izany orinasa izany ireo mponina, indrindra ireo mponina ao anivon'ny komuna Ankily malinika. Nanambara izy ireo fa vitaka ny filazana fa ny tetikasa no hamany olana ny toerana sy hanome vahaolana amin'ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro. Zahay tena tsy manenky an'io, tena tsy manenky fasy mainty hampandehany io satria hihatra amin'ny ampela eo. Raha ampela ro voalohany. Ny anakay Kilemaina, rahay ho simba, rahay tena tsy manenky an'io. Tsy mila ny hoe handeha fa tena hajanona tanteraky. Rahay naniketo toy zao lafa tsy miketriky rahay. Babo hanina agnalagny. Balo hanina agnalagny. Lamoty hanina agnalagny. Sady rahay lahateraky rahay ampela eo. Katrafagny alanay bakegny androanay. Misy raha inominay koa ngegny. Aoly zay inominay ampela. Inomin'ny anakay koa. Karahay tena tsy manenky an'io.
tsy hanome asa ny tanora sy ny vahoaka rehetra kory ilay orinasa raha ny fitarainan'izy ireo ary ny vahoaka rehetra no izaka ny vokadratsy sy ny fitrandrahana. Nilaza ireo mponina ny toerana indrindra ireo amin'ny fokontany Ampoto tsy komina Kilimalinika fa misy olona mitady haka ny tany ao amin'izy ireo. Miantso mpitondra fanjakana araka izany izy ireo hijery akaiky ny tena zava-misy marina ny toerana amin'izao fotoana. Avy any atsimo dia andao any amin'ny tendro ny avaratra any Antsiranana ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Saika hitana fiakarana avokoa ny vidin'ny entana ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro any Antsiranana amin'izao fotoan'izao. Mananika ny 2 ariary ny kilao ny Enomby raha manodidina ny 10 ariary ny kapokambary any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Kolo Antsiranana. Tsy takatra ny fahafahan'ny vidintsony ny vidin-draha eto Antsiranana. Saika hitana zay fiakarana zay ny ankamaroany ireny entana ilain'ny mponina andavanandro reny. Raha ny eto bazariny Digosorez dia 2 alina ariary ny kilaony Enanomby ka miteraka fahavoazana na ho an'ny mpivarotra na ho an'ny mpanjifa. Vidina omby zegny manonga nefa ndraiky zegny ny bazara ato zegny tsy mandeha loatra izy. Vidinena nanonga fa le izy zegny tsy marisiko olo mivanga satria tsy zakany vahoaka vidinena tena lafo mare. Manjary tsy mandeha loatra zegny le recette zegny tsy miboaka firy. Tsaramaso 1000 ariary, kabaro na tsy 10 2000 ariary ary ny vary eo anelanelany 700 ka hatramin'ny 1200 ariary ny irekapoka. Fa ny vanio kosa na ny kôkô dia 5000 ariary ny iray. Karaha ataony vidin-jabo bazara ato zio io somary lafolafo hely ko karaha ataony tegna maromaro zany ka ty moka fa izy edy vilagny zegny ke mangatika zay asa mba mety ajotsojotsy hely doko prinjaha fa zay ty matinjaly. Vanio zio io 25000 araiky manjary lasa tafiaigna amin'ny agnana zay isan'anja fôtony tiana raha tsara antegna nefa tsy azon-tegna fa lafo loatra. Lafo raha jiaby niakatra prindra jiaby na raha rotinarô loatra zegny ny maleny latsaka teo iny ke ny karaha manimpiasa tsy nanonga ny marary feno lopitaly vangandraha lafo loatra. Ambonin'io vidiny entana lafo dia mahatsiaro tena ho lavitra andrina ny mpivarotra sy ny mpanjifa mampiasa ity tsena ity nohon izy miaina ao anatin'ny ranopotaka amin'ny fotoam-pahavaratra. Godra aminay ato tsisy natay zay zao tsisy lalagna mombagna amin'ny godra tsisy lalagna mihitsy. Kiliagna lefa mipody Denise eto fogna lefa makany fagnagna moko lefa tsy omban'olo fa avy mahalegny. Kely finoana fa ahazo tsena manara-penitra imponina Antsiranana raha ny fahitana azy aty an-toerana no resahina. Tsy ny any Antsiranana ihany saika ny faritra maro manerana Madagasikara amin'izao fotoan'izao no ahitana izay fiakaram-bidy ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro zay fa olona misy 7 hiazo any Mayotte antsokosoko ny sarin'ny zandary tao Jamanjary ka ny 2 amin'ireo mpikarakara ny fandehanana ankilan'izay. Olona misy 5 hafa mpanendaka sy mpanao sito mahery ihany koa no sarona ary olona 2 hafa mpiara-miasa amin'izy ireo no mbola karohana amin'izao fotoan'izao ny fanendahana sy ny sito mahery izay tsy fahita ataon'ny Belleville atray Gaeton Andretsilavo. Vaovao avy amin'ny olon-tsotra no nahafantarana fa misy olona maromaro mipetraka amin'ny trano iray saingy tsy olona avy amin'ny fokontany Zamanjary uzinina. Nidina ifotony ny zandary ka teo no nahafantarana fa olona miandry fotoana andehanana any amin'ny Nosy be Mayotte izy ireo. Ny 12 Desambra lasa teo izy ireo no saika hiala tao Nosy be antsokosoko ary efa voarainy ireo mpikarakara ny fandehanana amin'ny vola. Vola 3 tapitrisa hatramin'ny 13 tapitrisa ariary no efa nalohan'izy ireo raha ny fanadihadiana nataon'ny zandary. Araka ny famotorana natao zany dia efa voaray avokoa ny saran-dalan'ireo olona ireo ka ao anatin'izany saran-dalana zany ao ny nanefa eo amin'ny 3 millions d'ariary, misy nanefa 12 millions d'ariary, misy nanefa 13 millions d'ariary ary misy nanefa 5 millions d'ariary. Zany hoe mivoaka zany ny frais de déplacement andreo lalao. Milaza moa zany ilay organisateur fa manana namana izy izay voalaza fa efa lasa any Mayotte. Lazany koa moa zany hoe nanambaka anazy zany namana io satria nanao fialana jiosy
araka ny filazana anazy zay tokotokony niala teo manodidididina ny krismasy teo ny olona satria raha ny départ prévu an'ity de voyage ity zany tokony tany amin'ny 22 décembre 2022 tany. Miverina indray araka izany ireo mpifindra monina antsokosoko miainga ao Anosy raha somary nanginy izany ny taona 2022 lasa teo. Ankoatra ny mpifindra monina antsokosoko, sahony zandary ihany koa ny jiolahy mpanendaka sy mpanao sito mahery ao amin'ny faritra Zamanjary sy Ambondrona, tranga izay tsy nisy tao an-toerana hatrizay. Indray koa tsy dinanao an'ilay hoe fanafiana amin'ny tambasy ireny fa sito mahery sy mpanjavana moa zany no fahalalantsika azy sy fanakanana olona amin'ny lalana, indrindra amin'ny alina tena fiasana anazy io. Tambazotra ireto mpanao sito mahery, sahona niaraka tamin'ny mpimasy sy fanafody ireto. Ankoatra ireo mpanendaka, misy ihany koa ireo mpivarotra ny hazo. Olona miisa 5 miaraka izany no sarona ary mbola karohina ny olona 2 hafa. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity alina ity. Naneho ny fahavonona ny ara-iasa hatrany ny Allemagne sy la Frantsa araka ny songadina. Nandritra ny fankalazana ny 70 taona nisiny ny fiara-miasa ny roatonta. Hojerena ihany koa ny fandraisana anjara izy ireo amin'ny fanarenana sy ny fanampiana. Ny firenena mpikambana anatin'ny vondrona Eoropeanina isan'izany ohatra ny fanohizan'ny la Frantsa, ny fandefasana fiara mifono vy ho an'ny Ukraine. Nanamafy ny fifanaraha-piara-miasa indray i Allemagne sy France ary namaritra fitsipika iraisana ho fanohanana sy fanarenana ny Europe amin'ny fampitomboana ny fahamantsim-bola amin'ny indostria iarahana amin'ny zareo Amerikana eo amin'ny sehatra ny fanatsarana ny lafin'ny angovo, hoy Emmanuel Macron nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety niarahana tamin'ny chancelier allemand. Tsy nilaza ny fomba anaovany izany ankilany izy ireo. Nandritra ny fankalazana ny 70 taona ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny firenena roatonta no namafisana izany ary tsy maintsy mifototra amin'ny fifampitokisana sy ny fahitana bebe kokoa ny rafitra ampiarana ny paikady vaovao ho apetraka ho hiatrany ity filoha frantsay ity izay nietsika atao anatin'ny volana vitsivitsy mba andresen-dahatra ireo firenena Eoropeanina indrindra izareo Allemagne hanaovana drafitra goavana tahaka izany. Nandritra ny fotoana no niarahany roatonta nandravina ny disadisa rehetra izay hita nandritra ny volana maro ary isan'ny naseho tamin'izany ny fiarahana miasa indray ary naseho ihany koa fahalalana iray ihany no iraisan'ny firenena roatonta. Antony disadisa teo amin'ny firenena Allemagne sy Frantsay, ny fandraisan'ny firenena Allemagne fanapahan-kevitra ny hanafatra fitaovam-piadiana avy any Amerika toy izay ao Europe. Tapitratreto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mavesabesatra hatrany ny fiandohan'ny herinandro toy izao ka ampifaliana no hitondrana ny teny fankahirezana ho antsika rehetra. Hiatrehany ity herinandro vaovao ity. Veloma mandrapitafy indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.